zany atonyreny teo moa zany voalohany izay ndresahana teo misy ny fifanakalozana zany entrena chef de région am'le resaka fomba hoentina mampandroso ny lafina ara-toekarena social eny an-toerana région tsiraikiraiky avy ka mampiavaka anay moa hoe rahantsika mafantatra fa io volo fanondrana io anisan'izay le vanille misy district sasantsasany le partie atsimo zany efa misokatra am'izao dia misy ny partie tena misy vanille zany zany district Manara Maroantsaitra am'le 11 juillet no misokatra ka dia efa mipetraka am'izao fotoan'izao zany dispositif rehetrarehetra iarahan'ny commune sy ny faritra ary ny tompona andraikitra isan-tsokajy ny ministère isan-tsokajy ny boatoseny zany tsy adino songanina manokana ny commerce ny agriculture ny fitandrovana filaminana isan-karazany zany sy ny vahoaka zany dia mametraka an'izay ka ny tanjona zany dia ampiditra afahana aloha zany magnatsara ny caleton-ny vanille amin'ity taon-tia eo moa région Sava agnisan'ny manana vanille koa eto zany zay mirahalahy zao fanakalo traikefa ho inona ny tokony atao, inona ny zavatra positif aminazy agny, inona ny positif aty aminay inona ny zavatra hitanay mbola banga zany mba alainay tahaka am'zaroany dia isan'izany zao nitapaka anay eto fa ho atsaraina zany fidiram-bola ny commune satria rahantsika mahafantra fa tsy afaka androso Madagasikara raha tsy mandroso ny commune tsiraikiraiky avy ka dia efa mipetraka zay stratégie rehetrarehetra nafahan'ny commune tsiraikiraiky avy zay mbola misy surtout agnatin'ny district zay tena misy vanille zany mba ampidi-bola ho an'ny commune izy io surtout zany ampidi-bola koa an'ny faritra vola miditra ireo avy eo zany antsina fa anaovana foto-drafitrasa mba ho isy karazana retombé ho an'ny faritra ialan'le vokatra eo mety fanamboaran-dalana tsy adino resaka social ny fagnatsarana ny lafin'ny fahasalamagna sy ny fampianarana ialany fisotro madio isan-tsokajy zany andray anjara mavitsika amin'ireny zany ny commune sy ny faritra zany hiara-iasa amin'ny bailleur de fonds misy ne ny mpamatsy vola rehefa matsy vola tsy miantoka 100% mety 70% dia ohatra 70% iantoa dia mba farifaratsiny le commune ve mba mavita na le faritra mavita maleo tena ve izy mba hiantoka n'igny apport'igny mba afahan'le mpamatsy vola koa zany mba motivé koa hiasa agnatin'ny faritra raiky zavatra ohatrohatran'izay zany agnisan'ny zavatra dinihana kely maro kosa zava-bitan'ny fitoram-panjakana ny faritra tsiraikiraiky avy ary tsy diso anjaran'izany zay faritra Angalanjorofo igny dia dinihanay mandritra ny réunion ty tsy hoe ho dinihana fa ho exposeko miaraka amin'ny retinamba rehetrarehetra daholo ny zavatra mba vitan'ny fitoram-panjakana agny amin'ny toerana misy anay ihany ka dia ezahanay zany amin'ny réunionnay magnaraka afaka un mois eo zany ho asehonay anareo zany isaka faritra hoe zao ny zava-bitan'ity fitoram-panjakana ty amin'ny faritra tsiraikiraiky avy satria maro no miteny maro no milaza mahita hoe zao fa ampafantaritsika ny réalité satria misy koa ny réalité satria misy zavatra be da be no vita fitoram-panjakana na izany na zany mbola misy koa ny zavatra tokony ilain'ny vahoaka amin'ny toerana tsiraikiraiky regny zany entina angatahana amin'ny fitoram-panjakana foibe sy amin'ireo mpiara-mongonantoka amin'ny gouvernement mba ahafahan'ny vahoaka zany amin'ny faritra tsiraikiraiky avy misitraka an'izay zavatra hita fa tegna ilain'ny vahoaka